Anio Sabotsy faharoa amby roapolo ny volana Martsa taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masindahalioka nalaina tao amin'ny toko 510 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, toizana ao amin'ny andinin'ny faraka amby folo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Io rahalainao io dia maty ka velona indray ary very ka hita indray. Tamin'izany andro izany nanantona iaino an'i Jesosy ny publikanina sy ny mpanota ka nimonjomonjo ny farisianina sy ny mpanora-dalàna nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nanao ity fanoharana ity tamin'izy ireo i Jesosy, nanao hoe nisy lehilahy anankiray nanan-janaka amin'ny rahalahy ka hoy ilay zandriny tamin-drainy, dado omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy roalahy ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia nangonin'ilay zandra ny fananany rehetra ka lasa nakany amin'ny tany lavitra izy nandany ny fananany tamin'ny fitondran-tena ratsy. Rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary lehibe tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia lasa ny anao ny karama tamin'ny tompon-tany anankiray iandro kisoa tany an-tsaha. Naniry voky ny hodi-boan-javatra ho an'ny kisoa izy fa tsy nisy nanome azy. Izay vao nody ny sainy ka hoy izy, firofiry moa ny mpikaraman'i dada no manan-kanina be, nefa izao kosa ity maty no anaty. Hitsanganao ho any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, dado efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika antsoina hoe zanakao intsony, fa mba ataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpikaramanao re aho. Dia niainga izy ka lasa nakany amin-drainy. Mbola lavitra kosa izy dia nahatazana azy rainy ka honenany dododony tsena azy, namihina ny vozony sy nanoroka azy. Dia hoy ity zanany taminy, dado efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika antsoina ho zanakao intsony. Fa hoy rainy tamin'ny mpanompony, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny rantsan-tanany, kiraroy ny tongony, areto ny zanak'omby matavy ka vonoy, dia aoka hihinana sy hifaly isika. Fa ity zanako ity dia maty ka velona indray ary very ka hita indray. Dia nifaly izy rehetra. Sendra tany an-tsaha kosa ny zanan'ilay matoa tamin'izay. Noho nody izy sy mibity eo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ka niantso ankizilahy anankiray sy nanontany azy izay anton'izany. Dia hoy ilay mpanompo taminy, tonga ny rahalainao ka namono zanak'omby matavy rainao satria tafaverina soamantsara izy. Dia tezitra izy ka tsy neti-niditra ary nivoaka rainy hampandroso azy. Fa hoy ny navaly ny an-drainy, indro efa ela no nanompoka anao ary tsy mbola nadika ny didinao akory aho, nefa tsy mbola nomenao zanako sy iray akory faliko amin'ny sakaizako. Fa noho ny tonga kosa io zanakao io izay avy nandany ny fananany tamin'ny vehivavy janga dia namononao zanak'omby matavy izy. Fa hoy rainy taminy, ianao anaka dia eto amiko mandrakariva ka hanao avokoa izay rehetra nanako. Fa mety kosa ny manao fihinanam-be sy fifaliana satria io rahalainao io dia maty ka velona indray ary very ka hita indray. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raneo anao ry Kristy.